ilay mandeha presse moa zany ny fampalalana gazety dia ny fampahafantarana ny pirenena, ny hetsika izay iarahana ny firaisan'ny pirenena sy ireo androm-panjakana, mikarakara amin'ny vantana na mandray andraikitra amin'ny fikarakarana ny resaka fifidianana, amin'ilay fametrahana ny dina fiapitondrano ireo kandida hofidina filoham-pirenena zany mba tena fifidianana milamina sy tomombana ary mitondra ny firenena ny anatin'izany fitondrana maritra sy fampandrosoana maritra izany ity fifidianana filoham-pirenena mitona amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Io dina sy izay mirakitra fitondran-tena atolotry ny firaisamonim-pirenena sy ny androm-panjakana mahitsy io zany dia miainga indrindra ny soatoavina malagasy amin'ny fandalana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ary ihany koa ny ananatsika fitondrana maro-potitra amin'ny aoriana ny fifidianana filoham-pirenena fa mba tsy hitarika indray any amin'ny fidirana krizy vaovao izay ampitidina ny firenena ao anatin'ny fantanalana. Izany rehetrarehetra zany dia amin'ny fanarahana ny lalàna manan-kena misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto Madagasikara. Isan'ny fanatonanareo an'ireo le kandida bozaka nanahoana ny fandraisana izy ireo amin'izay iza ihany koa ny fanolalaka na koa tsy akatona. Ny fanatonana moa zany natao amin'ny kandida tsirairay avy dia nizahana arak'izay tratra ny aonana tamin'ireo mpilatsaka hofidiana rehetrarehetra ary nandritra amin'ireo fanatonan'ireo izay nizarana avy hatrany amin'ilay andina ny fiampitondrana mandritra n'io fifidianana io dia nahavelom-bolo satria samy resy lahatra ny rehetra fa misy mila manana fifidianana milamina sy tomombana ary tsara karakara weekend rehetra eto Madagasikara. Raha ny fiahona zany dia ataoko hoe nahavelom-pahantenana ary nisy taolony amin'ireny fihaonana ireny na nandritra n'ilay fihaonana mihitsy na nomesy osikevitra fanatsarana ary rehefa avy eo moa dia mbola nisy fivoriana manokana niarahana tamin'ireo kandida zany izay nandefa solon-tena ka eo amin'ny kandida avy amin'ny roapolo teo nandefa solon-tena na misy kandida anankiray mihitsy moa tena izy tena no tonga miady hevitra momba n'ilay dina ifampitondrana io ary indrindra naneo ny aiainy ary naneo ihany koa ny fanatsarana tiany entina. Raha tamin'io fihaonana io zany dia mbola mahavelom-bolo ihany koa satria mbola hitana hoe kandida maro ny vonona ny andray andraikitra nanao somian'ilay fitsikitondrantena fampitondrana ireo kandida amin'ny pirenena. Misy kandida vitsivitsy taty aoriana izay naneo ny tsy fahazotony hanao somi dia tretina hoe zava-dehibe izay fanapahan-kevitra izay moa zany anazy manokana fa izay zany mandrapatonga ny fotoana anatanterahana ny fanaovana somi izay ho amin'ny alarobia maraina manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny trano fivorian'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia mbola manentana foana an'ireo kandida tsirairay avy mba ho tonga haneo ny fahavononana amintsika amin'ny vahoaka malagasy fa tena kandida azo itokisana fa vonona tsy hipiditra n'ity firenentsika ity ao anaty krizy sy ny ady indray no milatsaka eto amin'ny firenena. Izay moa zany ny antony anaovana an'ilay fitsipika fiampitondrana ny kandida ty amin'izao fotoana izao mba hananatsika an'izay firenena tony zay firenena fitondrana mitondra ny Madagasikara ny amin'izany hoe fampandrosoana maratra.